fahasalamam-bahoaka andraikitra voalohany ho an'ny filohan'ny repoblika hoy ny antoko timina. Ny filoham-pirenena sy ireo fampanantenany ny teo tsy vita ny eo asesika ihany hoy ny solombavambahoaka fetra lalamo safombololona. Lalao ifandrina ny bareny Madagasikara sy ny Etiopia mana tena vokatra tsara mpakafy. Manotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fampianarana avy hatrany ary ny antsika misantatra ny fiarahana amin'ity arivariva ity mampitaraina mpianatra eny Ankatsomatsy ny fomba fizarana ny vatsim-pianarana manomboka omaly ratsy ny farimanana hoy ny mpianatra araka izao fanadadiana nataony Jessica Miray sy Manora Andrimalala izao. Ankatso androany maraina mitomandavana ny filaharana mpianatra ka vatsim-pianarana ireo nisy no efa hatramin'ny omaly nanomboka tamin'ny enora maraina no lahatra hatramin'ny alina saingy tsy nahazo ka voatery ny veriny indray androany. Tamin'ny malmarena tamin'ny fito sasany tonga dia tamin'ny alina tamin'ny fito sasany ariva dia tamin'ny sivy avy tonga tany an-trano tsisy bus mihitsy tamin'ny maly ny organisation ary zany tena tsy mety izay ny tena marina raha ny tokony izy tokony efa tamin'ny malmarena no efa nizaraina par mention le izy fa tsy nataony tambatra be dia izay nampikorotana ny ankizy tamin'ny maly sasany efa tonga tamin'ny efatra maraina tamin'ny telo maraina nefa tsy mbola nahazo na hatramin'izao ary dia izay dia zosa izay mbola miandry eto hatramin'izao tsy fantatra nahazo na tsy ahazo. Tamin'ny fito sasany any tonga tetỳ nanomboka lahatra dia tamin'ny ariva tamin'ny dimy sasany nandeha nody dia androany indray efa leo maly dia efa atandro izao vao teo mihitsy vao tonga ilay izy aloha izany mal organisé satria tena mpianatry ny letra rehetrarehetra dia fahatrany ambany be any filaharana nefa avy eo ny ankizy tonga maraina tsy mahazo nefa le tonga fara indray mahazo aloha satria misy misongona le izy. Hatry ny omaly toy izao ny fiandrasana ny vatsim-pianarana nisy ny voatery natory tety nisy mihitsy aza nitorana hafanana ainandro orana anoanana no aretana ho ny mpianatra sitrany ahay ny volandrasana eto. Omaly nanomboka tamin'ny nasasany any tonga taty omaly amin'ny fito sasany izay vao tonga nitorika izay vao tonga etsy tapitra teo aminany ny olona nahazo farany omaly dia tsy nahazo tsony ny olona rehetrarehetra taty avelany taty donc zany safeza zareo tafajanona tsy maintsy ny andran'ilay vola ny ohatra za manokana zao efa laniko maraina ny anafy re satria sakafo atandro fre miaraka eo daholo dia tsy maintsy zany miandran'ilay vola satria tsisy fre mody mbola mody alavitra be dia izy zany tsy maintsy janona taty mbola be zany ny ankizy tsy nahazo amin'io dia tsy maintsy janona natory taty avelambelany taty zareo tao amin'ny katedrala nisy natory dia tsy misakafo le ankizy. Tena mal organisé be mihitsy aloha le izy satria be da be zao ny ankizy narary torana niaritra le hafanana rehetrarehetra sy ny tariny teto za tamin'ny valo any tonga tety dia efa tamin'ny sivy alina izay efa tamin'ny fiala tety maly efa tsisy transport tsony non tsy nahazo. Oui. Nanontany ny postra malagasy izahay izay tompona andraikitra amin'ny fizarana ny vatsim-pianarana ny fiadidiany université hoy izy no tompona andraikitra amin'ny fanomanana. Lamina soma tsara izy io nanomboka maraina tsy nisy olana mihitsy lamina tena lamina hatramin'ny atoandro lamina hatramin'ny amroa tamorosatra teo fa tsy hainay izay antony fa tokony tany amin'ny telo tany hoany nisy mikorotana tao ivelany tao le izy moa tany ivelany tany tsy fantatra hoe inona ny eo fa ny anjaranay postra dia izao hitanareo zao hoe ato anatin'ny atony anay mandoha vola mandoha bourse no anjara andraikitry ny postra malagasy ny fandaminana ny tao ivelany tao anjara ny université zay dia tsy hainay hoe inona ny antony nampiasan'ilay korotana tao ivelany tao fa voatery na ato aloha zany ny fandoavana ny bourse nandritra ny teo amin'ny adiny ray sasany teo olo izy dia rehefa avy eo namerina indray naloa indray le bourse teo rehefa avy eo dia nandoa indray zay dia nikorotana indray tao ivelany tao dia voatery na ato fanondrony le fandoavana bourse teo amin'ny atasakadiny teo indray dia niverina fanontely no zay nandoa vola tampotampoka teo tapaka indray le jiro efa ariva moa ny andro tapaka le jiro tsisy nina azonao atao tsony fa voatery izay efa tato anatiny tato no naloa natao izay nahavitana azy
fa nytao ivelany zany a tsy azo nresatsony satria tsy niverina tsony mihitsy efa niandry andry zahay mba hoe niezaka zany hoe nyvitaina hatramin'ny farany izy kanefa noho izay ziro tapaka zay dia tsy azo natao izay nandoa azy hatramin'ny farany. Androany anefa vao nisy ny tety-andro nivoaka mikasika ny fizarana ny vatsim-pianarana avy amin'ny oniversite raha efatry ny omaly nanomboka ny fizarana saingina izany aza dia filaharana be hatrany hatramin'ny androany. Anisan'ny olana tamin'ity filarana vatsim-pianarana ity moa dia ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo fa voarara ny famiriam-bahoaka mihoatra ny olona 200 isa noho ny aretina covid-19. Nanamafy izay tapaka tao amin'ny filakevitry ny minisitra farany teo moa izy tamin'izany. Omaly kosa moa dia mbola manamafy izany famiriam-bahoaka izany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Antenaina mba hiova ny fomba fiasa amin'izay ireo tompona ndraiky mpanjakana mba ahafahana misoroka ny aretina izay mahery vaika kokoa. Vaovao ny toe-karena kosa indray dia nisany miantoka ny fampiakarana ny sandam-bola ny fampodiana ny vola vahiny na ny repatriement de devise izany. Zarara misy anefa ny mpanondrana eto Madagasikara no manao izany. Inona ary no mety ho antony? Inona ihany koa no mety mahazo ireo tsy manao izany fampodiana vola vahiny izany? Pahay toe-karena iray no mamaly izany fantaniana izany. Atao anatin'ity fanadihadiana Jessica Miray sy Manora Andriamalala ity. Eo amin'ny sehatry ny fanondranana sy fanafarana entana no tena miasa ny famoahana na fampidiana vola vahiny, sortie et rapatriement de devise. Rehefa manondrana entana ny ivelany, ohatra volamena na lavanilina dia mahazo devise satria vidiana amin'ny dolara na euro. Tereny lalàna araka izany, ny olona manondrana entana ampody eto Madagasikara io devise io. Io no antsoina hoe rapatriement de devise. Raha anafatra entana ny ivelany kosa dia voatery mividy devise satria vola vahiny no anafarana entana. Iny kosa no antsoina hoe sortie de devise. Ny fampidiana ny vola vahiny anefa no iankina ny fampiakarana ny sandam-bola. Ny olana anefa zara raha mampody vola vahiny ny mpanondrana entana eto Madagasikara. Ny mahatonga ny devise vitsy angety satria ny exportation amintsika mihitsy mivitsy zay aloha voalohany indrindra. Ny faharoa ny exportateur normalement tokony manao rapatriement de devise daholo. Reo rapatriement de devise reo raha tsy manao rapatriement de devise ny olona anankiray normalement tokony afaka saziany lalàna fa mety misy koa hoe le rapatriement de devise tsy ataonao eo fa mody atao elaela zany vao atao le paiement avy any ivelany na le justificatif dia mety hoe tsy voatery ataonao eo izy fa miandry le olona hoe miakatra kokoa ny euro zany hoe mahazo ariary betsabetsaka koa zay vao manao rapatriement zay koa mety zavatra mitsanga zany hoe tsy tena atao zao dia zao izy fa andrasana fotoana dia amin'izay rehefa miakatra indray le euro mitotonga ny ariary dia mahazahoana tombony. Ny fahatelo tsy anaovan'ny olona rapatriement de devise dia mety mahita moyen izy hitazomana le devise ihany. Azo atao tsara nefa ny manasazy ny olona tsy mampody vola vahiny araky ny lalàna mety hafaratra amin'ny famonjana. Matetika aloha ny olona tsy manao rapatriement de devise dia ny banque mihitsy zany responsable voalohany. Les banques misy an'le comptenao satria ianao rehefa manao exportation dia tsy maintsy misy document foana apetraka ao any amin'ny banque zany. Iny document banque iny misy an'le hoe engagement de rapatriement de devise. Dia hitan'ny banque zany hoe amin'izao fotoana amin'ity volany ity io olona io tokony misy rapatriement de devise atao. Dia ny banque no miteny amin'le client hoe aiza ny rapatriement de devise nao dia misignaler an'iny any amin'ny trésor. Dia ny trésor zany avy eo na any amin'ny banque centrale satria zany banque centrale moa no azo atao hoe manao surveillance amin'ny banque rehetrarehetra. Dia avy eo amin'izay ny trésor na ny banque centrale no afaka na manasazy an'le banque iny zany ny banque centrale iny na ny trésor manasazy an'le olona. Ny sazy moa dia tsy haiko matetika convoqué any amin'ny trésor izy dia tenenindreo hoe tsy manara-dalàna ianao ka raha manao an'izao ianao dia tia ny sazy. Mitotongana foana ihany anefa ny sandam-bola malagasy. Na betsaka na kely io rapatriement de devise io satria firenena mpanafatra entana kokoa isika fa tsy mpanondrana. Io fitotongana ny ariary io ihany koa anefa no antony tsy ampidiny mpanondrana entana vola vahiny eto Madagasikara. Tahotra ny faty antoka. Fa ho tanterina aminao indray ary ankehitriny ny fivoarany valan'aretina coronavirus voaray eto am-pelantanana tamin'ity androany ity. Enina indray ireo maty ny valan'aretina omaly araka ny tatitra atao amin'ny any amanjery mpanjakana androany. Ny isa 920 ireo tranga vaovao ka mitsinjara toy izao. 220 teto amin'ny faritra Analamanga,
roa tany amin'ny faritra Atsinanana, 4 tany amin'ny faritra Diana, 2 tany amin'ny faritra Loatra Mangoro, 5 tany amin'ny faritra Boeny ary 1 kosa tany amin'ny faritra Itasy. Atreto dia mahatratra 220 ireo maty vokatry ity valan'aretina coronavirus ity hatramin'izay nisihany teto amintsika raha araka ny tatitra ofisialy nivoaka androany. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia ilaina ary sarobidy ho an'ny fahasalamana indrindra manoloana ny fianaky ny valan'aretina mandoza amin'izao fotoana izao ny fanaovana fanatanjahantena. Nanamafy ny mikasika izany indrindra moa ny coach iray izay efa matianina eo amin'ny kotrana sy ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny. Nampijo velositraka sy toky Ramarla. Manampy bebe kokoa ny vatana hanana hery fiarovana matanjaka ny fanaovana fanatanjahantena raha ny fanehoan-kevitra ireo efa matianina misehatra eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena. Misy anefa ireo dingana tsy maintsy arahana ahafahan'ny vatana manana hery sy miha-matanjaka araka ny fanazavana. Ho ana manokana zany en tant que coach sportif ana dia tena miconseiller be amin'ny olona mihitsy satria anisan'ny mampiakatra hafa mihitsy zany ianao zany hoe manana tanjaka zany ny vatanao ahafahanao miady amin'ny resaka coronavirus. Indrindra ilaina kokoa le izy rehefa manao sport mantsy ianao somary misokatra kokoa na ny avokavoka ao tsy teritery ny tanjaka ao mitombo zany hoe tena mila manao sport zany tsika mba hampiakatra ny immunité atsika ao anatin'le fiadivana amin'le coronavirus. Eo ny resaka fanafody, eo ny resaka barrage sanitaire sy ny tariny fa nataoko ary ao an-trano fa tsy mandeha salle de sport ohatran'izao dia tena mampirisika hoe manaova sport, tena manaova sport foana fa rehefa manao sport tsika manana hery, manana tanjaka afahana miady aminy dia mety ho resitsika ihany izy ao anatin'izay fotoana izay. Tsy azo tsinotsiniavina ny fanaovana izay fanatanjahantena izay kanefa tsy azo atao kitoto mba hisorohana ny mety hitrangana aretina hafa indray. Tsy tara ianao raha zao vao manomboka fa mila mahay mitandrina ihany koa nefa ao anatin'le fanaovanao sport raha zao anao vao manomboka satria raha reraka be loatra indray ianao mety hitarika problème hafa indray le izy fa mila mahay hoe tena mandanjalanja n'ilay kotrana ianao zany hoe ampy anao le kotrana androany ao vao manomboka amin'ny kotrana ianao misy teknika daholo le izy tsaratsara zany manatona ny olona manana traikefa mikasika an'izay. Na mafisiny fa fisorohana sy fanampiana ny vatana ihany ny fanaovana fanatanjahantena fa tsy hoe fanafody mahasitrana ny coronavirus akory. Ilaina trano ny manantona mpitsabo rehefa miseho ireo soritra aretina araka ny nambarany tia matianina amin'ny fanatanjahantena ity. Fa efa somebiseby amin'ny lalao miverina ifandriana ny Bahreïn, Madagasikara sy ny Etiopia izay ho tanterahana rapitso ireo petit baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Androany dia naka ny hevitry ireo olom-pirenena teny an-dalambe teny ny mpanao gazetinay ao anaty koa ary ny vinavinan'izy ireo mikasika ity lalao ity anjavandrema efa sy tahirinena ranarindrina no nanao ny fanetetiana. Raha ampitso amin'ny 4 no anatanterahina ny lalao miverina ifandonana Bahreïn Madagasikara amin'ny ekipa pirenena Etiopiana. Raha fampitama-vaovao avy any an-toerana dia efa tonga ny mpahiry tany Etiopia avokoa ireo mpilalao andrafitra ny Barea. Efa nisy mifanazarantena omaly ary nitohy androany izany ary nirosto amin'ny fanaovana fitiliana Covid-19 ny staff rehetra io maraina io. Tsy misahina amin'ny fahasalaman'ireo mpilalao ary hitasitazana teny amin'ny endrika izy ireo ny fahavononana iaro izay havononay pirenena izay. Rehefa nifampiresaka tamin'ny rakapo na faneva dia nangataka izy hoe ny fo sy ny saina dia fantoy makany amin'ny lalao manomboka amin'ny 3 ora riva zany dia efa makany fantokany ny saina sy ny fo. Tsika rehetrarehetra alefa Barea raha pitso manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eo dia hatramin'ny 9 ora mifantoka makany tsika rehetrarehetra. Alefa Barea ray 0 ny mandresitsika any an-tanin'olona any. Efa mifandray amin'le rony any ihany fa tsy tena manako tabazy akory satria izao faneva no nandeha mivatana tao amin'ny fandarana eto ankeo dia hoe vonona ary vonona anome izay lehibe indrindra any amin'ny zareo, vonona anome izay teknika avy indrindra any amin'ny zareo, izany hoe ao anatin'ny fanantenan'ny mpakafy zany tsy akatra kianja ny tena tsy inona fa hanoana avy ety alavitra aty rosy ray, rosy 0, telo sy ray, telo 0 ray amin'ireo ny pronostika antenaina ka andresy ny Bahreïn. Ekena fa mafy zany hoe Etiopia zany satria nandresy ny Côte d'Ivoire teo amin'ny 15 io zareo fa ho antsika dia izay efa an'le fampisehoana tonga dia hoe mandresy ihany. Zay ny vava mijery alefa Barea ary dia ny fanentanana ataontsika feon'ny mafaneva zao ny resantsika
voniny zay a dia azao ny tenena aminareo e miezaka bandy kely rehetra ty a dia ataovy milay koa ny any tanàna mitondra fandreseny zay à tout prix. Andrasan'ny rehetra araka izany ny lisitra ireo mpilalao ijoro voalohany amin'ity fifandonana amin'ny ekipa pirenena etiopiana ity. Manentana ny rehetra ihany koa reto mpanentana sy mpakafy baolina kitra ireto mba samy ara entana amin'ny fanohanana ireo mahery fotsika ireo. Ny vaovao malaza maneran-tany kosa indray dia nitrangana asa fampiroroana tany Colorado, États-Unis omaly ariva. Maro ireo voatifitra ka olona 10 no indray namoniny any raha araka ny fantatra. Efa nisy moa ireo notana ny mpitandro filaminana saingy tsy mbola mazava ny mikasika azy ireo raha ny fampitam-baovao. Arao ity fanidadiana nataony Nambinjo Velositraka sy Mateo Prince ity. Nahatratra 10 ireo maty voatifitra nandritra ny fitifirana nataona mpampiorohoro tao amina tranombarotra lehibe iray tao Boulder, tanàna iray any Colorado. Tao amin'ny toerana fametrahana fiara no niainga ny tifitra voalohany raha ny fitantaran'ireo mponina teny amin'ny manodidina. Minitra vitsy taorian'ny pobasy voalohany dia tonga avy hatrany teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ary teo no nahalavon'ny polisy iray. Efa nisy ireo voasambotra raha ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy mbola fantatra mazava na tena isan'ireo nitifitra ireo voasambotra ireo na tsy. Araka nita tamin'ny horonan-tsary voaray tamin'ny kamera caché teo ivelan'ny tranombarotra mantsy dia ireo olona izay tsy fantatra mazava ny antondihany tao amin'ilay tranombarotra sy ny fitafiana am-piayana naovany no antony samborandreo polisy azy ireo avy hatrany. Miasa andro manalina izahay, hoy ny fanazavan'ny Marise Holt, lehibe ny polisy any Boulder nandritra ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety. Efa misy olona voatazana ihany, saingy tsy mbola afaka mameno mombamomba azy izahay. Mbola eo ampanaovana ny fanadihadiana lalina izahay rehefa izany, dia hoentina amin'ny fotoana manaraka ny tena zava-misy mikasika ny raharaha hoy hatrany izy. Raha tsy aivina, impito izay no nitrangana asa fampiroroana toy izao tany États-Unis hatramin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity raha ny fampitam-baovao. Ny farany teo dia ny 12 volana Martsa tany amin'ny faritry Atlanta izay nahitana fanafiana in-telo ny sesy tao anatin'ny andro iray ka nahafatesana olona miisa 7. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia rahampitso no ototosaina eny amin'ny CCI Ivato ny fifidianana ireo solombavambahoaka izay solotena azy ireo eny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Nitondra ny fomba fijeriny mikasika azy indrindra moa androany ny solombavambahoaka Emilia Rambosalama. Aroara ny fanadihadiana nataony Njavandremaefa teo amin'ny sary sy rindra tsara ny tahirinaina ranarynirina. Raika am'ireo ireo solombavam-bahoaka nilatsaka hofidiana izay hompikambana ao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araka ny tatitra navoaka amin'ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena androany. Roa amin'izy ireo ihany nefa no hisolotenan'ny solombavam-bahoaka eny amin'ity androm-panjakana ity. Roa avy amin'ny antenimiran-doolona, roa avy amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara ary ny 3 avy amin'ny filoha-pirenena. Olona tony ahoana ary no mendrika eo amin'izay toerana izay. Raha ny hoe olona tokony ao amin'izay mpitsara avo amin'ny lalam-panorenana zay raha ny fahitako azy dia voalohany indrindra olona mahay ny lalàna zany resaka indrindra hoe resaka ny droit public dia faharoa manarak'izay zany olona manana amin'ny atao hoe mitana ny fahamarinana amin'ny zavatra atao fa tsy ho sanatrian'izany olona maraha masabomanga tsy manana ny tsy entitra tsara amin'ny fandraisana ny didy mpitsarana satria tadio tsara fa fitsarana avy mba lalam-panorenana zany dia fitsarana faratapony eto amin'ny tany sy mifanjakana ary eo daholo mamany olana rehetra zay ny olana rehetrarehetra na amin'ny samy institution zany na amin'ny institution sy volom-bahoaka itsara-pahefana na amin'ny solombavam-bahoaka sy ny institution na ny any amin'io resaka hoe indrindra hoe resaka momba ny lalàna manaraka ny constitution manaraka ny constitution dia tsy maintsy olona mitana fahamarinana zany ary tsy voavidim-bola indrindra zava tena atao hoe intègre ary manana zany fahaizana tantana ny firenena koa sy mahafantatra tsara ny resaka droit public. Na dia tsy manana kandida zany solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara dia misy matoky izy ireo fa olo-kendry sy ary olona azo itokisana izay mpikambana vaovao anatin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana io. Dia tokony hijery zany izay mpikambana vaovao hoe zao niteraka problème teto amin'ny tany sy fanjakana ty satria ny eo le hoe didy mpitsarana tsy azo ivalozana dia tokony mba hijery zany izay mpikambana hoe ty niteraka olona teto amin'ny firenena teto na tamin'ny fifidianana zany na tamin'ny resaka hoe hetsika maro samihafa io zany dia tokony tsy resaka politika no ambadika ao fa tokony aloha tena tanteraka izy araky ny
lalampanorenana sy araky ny maha hoe mpitsara azy a dia tokony tso influenceny ny exécutif na influenceny olo-kafa amin'ny fandraisana ny izay fanapahakevitra na didy mpitsarana mivoaka amin'izay asa ataondraroa amin'ny mampitsara avo amin'ny lalampanorenana azy. Raha ampitso mo no tanterahiny any amin'ny sesy vato ny fifidianareo solotena roa avy amin'ny antenimieram-pirenena ny alakamisy ho avy izao neny amin'ny antenimiran-doolona raha ny zoma ho avy izao kosa ny avy amin'ny CSM mbola tsy fantara kosa treto izay fotoana hanendreny filoham-pirenena ireo mpikambana telo ambiny. Vaovao avy any fianaratsoa kosa indray no entsika manohy ny fiarana amin'ity arivariva ity. Vao antso tena nivon'ny fibenisy fianaratsoa ireo sefokotany tany atoerana androany. Manoloana ny fahavitsiny olona nandray anjara tamin'ny fifidianana dia nisy ny tatitra nataony teo anivon'ny seny tamin'ity androany ity. Nahavariana nefa ny fomba filazany teo anivon'ny seny fa avy amin'ny sefokotany no olana tamin'izany antony izany. Arora fanadidina nataony bagsandriananja MPS Fianaratsoa. Nampiantso andreo sefokotany 250 tato anatin'ny distrikan'ny Fianaratsoa ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny seny sampana Fianaratsoa tamin'ity androany ity. Antony ity fiaonany ity moa ny fanaovana tatitra sy ny fahatsapana fa ambany dia ambany tokoa ny tapa-avitriana amin'izany fanavaozana ny lisy mpifidianan'izany satria tsapa ho tsy mazoto ny olona na dia nisy aza ny fanentanana izay natao isaky ny fokotandry eny fa na dia teo ihany koa aza ny fanentanana teny anivon'ireo hainao manjery maro isan-karazany. Antony maro no mety mahatonga an'izany fa ny zavatra tsy asy lavina dia ny fahakiviana sy ny fahadisom-panantenana ny roa mpifidy vokatr'ireo osoka maro isan-karazany tsy karitra mandritra ny fotoam-pifidianana. Ny doublon mako mahatonga doublon dia le mpifidy sy mitondra taratasy fifindramonina ataontsika hoe any amin'ny fokotany A no nosoratana anary ny haka amin'izay dia nifindra zany izy amin'ny fokotany B ka rehefa niala tamin'ny fokotany A zany izy sy mitondra fifindramonina. Raha izay fanazavana nendry ny tompon'andraikitra ny sady Fianaratsoa izay dia milaza sy manamafy fa nisy tokoa ny osika nandritra ny fifidianana saingy tsy ho tompon'andraikitra ve izany ny seny fa any amin'ny fokotany indray ny tompon'andraikitra satria raha ny fanazavany ity farany dia manambara sy milaza mazava fa tokony ny any amin'ny fokotany no ahafantatra sy hanao fanadihadiana lalina mialohan'ny fanoratana an'izany lisy mpifidianana izany. Ka ny atao fokotany be koa zany dia sy mba manadihady fa tonga dia isany anaranao nefa raha ny tena marina tokony hilaza le membre soloreo hoe avaiza moa anao hoe avarina ay zany taratasy fifindramonina anao izay zany mahatonga an'ilay doublon sady voasoratra ary amin'ny fokotany A le olona sady koa voasoratra amin'ny fokotany B ka sy magaga raha misy ny doublon. Fa lantena anivon'ny antenimieram-pirenena androany ilay volavolan-dalana larana fa ohatraohatra telo faingo raiky amby folo sy roa arivo tamin'ny 4 febroary 2020 tena amin'ny CCI Ivato moa no natanterahana ity fivoriana izay natria ny solombavam-bahoaka androany ity ny andindin'izay eo amin'ny sary sy nindratsary ny toky Ramarla. Tsy nisy nitsipaka ny fandaniana ilay volavolan-dalana laharana ohatraohatra telo tsipika 2020 tamin'ny 4 febroary 2020 ireo solombavam-bahoaka tonga nivory tena anivon'ny antenimieram-pirenena androany. Ity volavolan-dalana ity dia mamatra ny famatsim-bola entina amin'ny tetikasa produire findramam-bola amin'ny tetina $10 ifanarahan'ny Republika ny Madagasikara sy ny Association Internationale de Développement na ny IDA. Tanjona amin'ity fidirana trosa sy findramam-bola ity ny anatsarana ny toeram-ponenana amin'ny fatralemaka atsimina Antananarivo sy ny ampahany amin'ny lemaka be tsy mitatatra. Tafiditra ao anatin'ity findramam-bola ity ihany koa ny fanatsarana ny fahaiza-manao amin'ny fiatrehana ny loza ho an'ireo mpiatsehatra voakasika ny tetikasa toy ny apipasy ny CUA. Raha mikasika ny fanatsarana ny toeram-ponenana manokana dia tsy maintsy isy ireo tranoravana sy afindratoerana hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Taorian'izay dia nandray fitenenana ny solotenan'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohitra. Fangatapatazavana ny solombavam-bahoaka rehefa anenana misy ny fahalaliny zany rehefa misy olona voakasika amin'ny tetikasa akisaka na fidratoerana misy olona toerana iray dia misy olona mitabitaba foana. Raha tsy ampy zany ny fanazavana entina anazavana an'izay amin'izay fotoana izay dia ohatra hoe nanaikinaiky dia fantany fotsiny izay nefa zavatra tsy ampy be koa le izy. Dia izay ny angatana fanazavana olona teknisiana rehefa tominista hoe azavao misimisy kokoa hoe ao anaty tia
raha itetika sisony tsy mafatana koa eo aizy le sisony dia aleo tena hita tsara mihitsy atsiaka vokazy io a zao sy zao avy ny vokitika ataon'ilay mandijana izy a dia atsy izy ny afira dia ohatr'izao zay famorana zay mba ilana fanazavana misimisy kokoa ao anatin'ny tetika azy. Andalo eny anivon'ny antenemerandolona indray araka izany ny fandinihana ity volavolan-dalana ity ary hodinian'izy ireo izany. Ny tsapa aloha hatreto dia tena tia miantehatra amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sy fikambanana iraisam-pirenena ity fitondram-panjakana mijoro ity fa tsy araka ny nambarany filoham-pirenena tamin'ny andro ny fampielezan-kevitra. Faniraradraraka indray ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika ny sabotsy lasa teo. Maro nefa ireo fampanantenana nataony izay tsy mbola tanteraka roa taona mahery ny tantanany ny firenena. Manoloana izany indrindra dia nitondra ny heviny androany ny solombavam-bahoaka fetra raha lambizafimbololona. Ny andindin'izay ary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny toky Ramarla. Ny raha kopana indray ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo. Tsy mazava amin'ny vahoaka sy ireo olom-boafidy nefa izany rehetra izany. Io ny solombavam-bahoaka fetra raha lambizafimbololona. Aiza mangarara ao anatin'izany rehetra izany hoy izy. Ohatra ilay digitalisation sy fanomezana karatra viza ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ahafahan'izy ireo misitraka ny vadis-pianarana. Izany io sitraka ny fanatanterahana izany. Voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana marina ve izany? Andrindra mampametra-panantenana satria betsaka mihitsy zany ny zavatra mpanantenain'ny filoha izay tsy voasoratra tao anaty teti-bola. Anisan'izany zany zao anankiray tsy malala moa zay mety ohatrinona zany ny hoe hosandany zany fanaovana digitalisation nankohany zany. Aiza aiza anaty teti-bola zany zavatra zany sa taitaitra teo indray dia hoe hoasina an'ity ty mba anairana ny olona dia rehefa avy eo sady tsy vita an'izay mampanantena zavatra tsy ho tanteraka fa mbola enjehana indray ny aty amin'ny mpanoatra lazaina fa ao ambadika izany korotana eny anivon'ny anjerimanontolo zany nefa fitakiana tsotra ny ataon'ny mpianatra tena fitakiana faran'izay tsotra dia comparazara ozy ny teny frantsay hoe maninona no efa bolana daholo naneny Tuileara naneny Ambatondrazaka naneny Tomasina naneny Antananarivo naneny Votovorona zany vatsim-pianarana tsy voaloha zany dikan'izany resaka tany ambony tany mihitsy io na tany anivon'ny ministeran'ny teti-bola na tany anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony no nisy zavatra tsy mirindra dia ahidika izy efa fantatray le olona mpanakorotana fa ianareo ve maninona tena mahamenatra le zavatra teneninareo tena mitenanareo fa mahamenatra araka ny fanontaniako tany ambolo hoe izahay ve tsy matakatra fa ianareo lalitsaina loatra fa fianarana taizany nataonareo fa de gaga izay ka lazao aminay hoe aiza aiza anaty teti-bola koa ekena mety misy ny tsy apozina mety misy ny aménagement misy ny transfert azonareo atao fa zany rehetra ataonareo zany de tsy mazava tena tsy mazava ary zay ara mbola hoavy zay misy fanadiadina mbola ataonay am'izao fotoana zao makasika ny resaka fanomezana tsenam-panjakana fa ohatra mitsoka any misy mandendeny amin'ny FP any resaka hoe resaka ny fanaovana eo anivon'ny samy député miaradia aminareo miaraka amin'ny resaka asa na ao anivon'ny ministera ny fampianarana reny reny endrika kolokolo tsy mangarara daholo reny zavatra rehetra eny ary efa niteniko ity hoe ny marsengy ary solombavam-bahoaka sahako ny milaza an'izao fa solombavam-bahoaka avy ao aminareo anie no milaza aminay hoe lasa anay daholy ny reny fanatanterahana ny reny EPP manara-penitra ireny zany ny ohatra omenareo an'le zanaka malagasy. Fa nisan'ny teraka resabe hatramin'izay ny resaka CVO sy ny CVO plus. Raha tsy ilaza afa-tsy ny CVO izay nilazaina sy ny dradradradraina fa mahasitrana ny Covid-19 dia nitondra ity solombavam-bahoaka ity ny heviny ihany koa sady narahany fijoroana vavolombelona izany. Le CVO ny dradradradraina, le CVO ny nanaovana pub tsy hitanao zay tokotaniny hatramin'izao ary maro raha nampiasa ny CVO io nahita takaitra satria tsy nahalala ny aretina natory tao aminy tao ary nisy sanatria lasa oatra ny legioma am'izao tsika amin'ny teny zao oatra ny poireau tsy mihetsika itsony no ny resaka olana amin'ny resaka tosodra nisy ny tena hoe ndao sy ny fahafatesana avy amin'io CVO io ary mahalala olona akaiky an'izany na havana akaiky zany olona zany nisy ny tena nanana fahasiarana amin'ny resaka tension oculaire sy tension artérielle no ny fampiasana ny CVO satria tsy ampy le andrana natao tsy ampana ny atao hoe andrana ara-tsiantifika tsy ampy ny andrana natao tena anivon'ny hôpitaly ao alohan'ny namoahana l'izy ka nytiako teneny le olombelona tsy voalavo na rajako ka ho ampiasaina any amin'ny laboratoire. Raha fehezina dia maro ireo fampanantenana nataon'ny filoha mbola tsy tanteraka hatramin'ny androany. Efa misasaka ity ny fotoam-piasany tsy mbola hita ny momba ny mpisonomby
ny digitalisation ho an'ireo carnet pokotany izay nampanantenainy fa hovitaina ao anatin'ny 10 andro tamin'ny taona 2024 raha tsy laza fotsiny afa-tsy ireo isika. Fataona sarotra ho an'ny akamaroany ny commune ny taona 2024 noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Na izany aza dia nisy ihany ny asa vita raha ho an'ny commune Ivato manokana. Nanao ny fanadihadiana Jessica Miray sy Mathieu Prince. Tonga soeto amin'ny commune Ivato, commune roa teto hatramin'izay no nakambanao iray, Ivato Seranana sy Ivato Firaisana. Misy fokontany 340 ary ponina manodidina ny 2,7 alina. Ben tanana avy amin'ny Antokotimo no ny tantana ny Ivato indro ny sesy. Raha ny fampidiran-ketra no fampidiram-bola voalohany ho an'ny commune iray dia nanano sarotra ny taona 2024 noho ny Covid-19. Ho anay ato anatin'ny commune Ivato zany dia azo heverina hoe tsy dia nahavitana asa firy ny taona 2024 noho ny fandalovan'ny coronavirus teto amintsika satria dia nanahirana ny resaka fampidiran-ketra tato anatin'izany commune izany. Ity taona 2024 ity dia heverina fa ezaka ametraka ireo karazana fotodrafitrasa maro samihafa izay ilain'ny mponina. Eo ihany koa ny fanarenana ireo lalana potika izay nisy fanamboarana kanefa tsy araka ny tokony ho izy ka simba vetivetika zany ireo asa ireny dia miteraka fimenomenonana eny amin'ny vahoaka. Efa misy moa fipetra raisin'ny commune manoloana an'izany. Na eo aza nefa ny fidinan'ny fampidiran-ketra efa ny 300 amin'ny asa ny vita, lalana hatramin'ny 3 kilometatra, zaridaina, fanadiovana sy fanazavana ny tanàna. Ho an'ny taona 2024 iny, taona voalohany nandraisana ny asa. Mbola tsy tafapetraka eto amintsika raha teo ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ka saika miady irery ny ankamaroan'ny commune. Ivon'ny commune tokoa ny atao fototra ny fampandrosoana kanefa moa misy ny karazana hoe indraindray aloha eo aloha no mety hoe hipetraka ny olana maro samihafa izay tsy maintsy sedrainy ny commune tahaka izany kanefa izahay dia mezaka aloha amin'ny alalan'ny fampidiran-ketra. Misy ny fanampiana avy amin'ny fitondrana vaobe ho an'ny commune ireny ary anisan'ny mahazo izany ny commune Ivato kanefa moa raha ampitahaina ireo karazana tetikasa sy ny karamampiasa sy ny fanalana ny vola hoentina hoe manadio ny tanàna dia azo lazaina fa kely ihany. Tanjona napetraky ny ben'ny tanàna tamin'ny fampelezan-keviny ny ainao an'i Ivato tanàna mamirapiratra. Fa nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny mpandrindra nasionaly ny Antokotimo sy ny solombavam-bahoaka iray ny mikasika ny demokrasia sy vaksiny eto Madagasikara. Nambarany avy amin'ny Antokotimo ny mazava-dehibe ny fanaovam-baksiny ho an'ny vahoaka malagasy. Nanamafy izany ihany koa moa ny solombavam-bahoaka iray nandray anjara tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Nambintso Verisitraka sy Mathieu Prince. Ny andrana vaksiny no tsy nekeny avy amin'ny antoko-panohitra fa tsy ny fanaovam-baksiny araka ny filazan'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara azy akory raha ny fanamafisany Jean-Claude Rakotonirina mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara. Sarobidy ny ambahoaka ka tokony tsy ho tsinitsiniavina toy ny ataon'ny fitondrana ankehitriny ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny valana aretina coronavirus ho izy. Ka le fanaovana ny vahoaka hosorona anaovana andrana tamin'ny famoronana vaksiny no nitenena ny mpanohitra hoe zahay kosa dia tsy manaiky ny anaovana ny vahoaka malagasy hosorona anaovana andrana amina famokarana vaksiny. Ery taona teoriana dia niarantsika malala fa no tanterahan'ireo firenena lehibe sy manan-katao rehetrarehetra izany ny andrana ara-tsiantifika nanaovana an'izay rehetrarehetra voka-pikarohana ary nahitana vokatra amin'izao fotoan'izao izy ho avoaka amin'ny fomba ofisialy ary raha misy angamba ny rafitra faratampony amin'izany fanomezana ny inona moa zany valeur an'izay recherche scientifique zay dia eo ny OMS ka reo vokatra mivoaka amin'izao fotoan'izao raha ny vaksiny izay efa misy karazany maro moa izy mivoaka dia efa nakasitrahany OMS avokoa ny fampiasana azy fandaran'ny firenena tsirairay no safidy an'izay vaksiny ampiasainy. Dia teo kosa nefa manoloana n'ilay firongotana izao aretina izao indray dia nametraka ny position mazava ny antoko-tiako Madagasikara miaraka amin'ny fanoherana hoe anisany fepetra tokony ho raisin'ny firenena malagasy ho fiarovana ny vahoaka manoloana izao firongotana izao aretina vaovao izao indray
ny fiarovana azy amin'ny alalan'ny vaksiny. Na nisy tendro ny amin'izay vaksiny izay ihany koa nisy olombavambahoaka ny Madagasikara José Randrena tenaina anjaran'ny mpitondra ny mitsinjo ny vahoaka sahaniny ary voalohany amin'izany ny fahasalamam-bahoaka raha ny fananjavana. Misy ezaka goavana be andrasantsika ihany koa avy amin'ny toram-panjakana ary indrindra isika vahoaka tsirairay ihany koa dia mientana amin'izany rehetrarehetra izany. Nanahirana tokoa raha nandrea ny teny filoham-pirenena ny amin'ny hoe ireo mpanohitra zany no atao vaksiny voalohany ohatra ny midika sahady zany fa ireo mpanohitra ireo zany dia mbola tena mipetraka mihitsy ho fahavalony ty fitondranty amin'izao fotoana izao fa miazakazaka ny maneran-tany amin'izao fotoana izao fampiarana an'izany vaksiny zany ary raha mahita isika dia ny filoham-pirenena maromaro no efa natao vaksiny mihitsy mba ho anaporofona ny vahoaka rehetra hoentina fa ilaina zany vaksiny zany dia tsindrina tsara fa ilaina ny fampidirana ny vaksiny ary andraikitra ny fanjakana izany fampidirana ny vaksiny eto Madagasikara izany. Dia iny fanadadinina koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara ry tompolasy sy tompoko vavy.